Toy izao ndraiky avana ny teny zaraina zay omenantsika anio. Mora ny miantso hoe malala, fa ny fanatanterahana azy ahoana? Ny antsoina hoe malala dia ny fahafoizana aina ho azy. Araka ny voasoratra ao amin'ny Isaia 3:7-8 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: satria malala eo imasoko ianao, eny be voninahitra ianao, sady tiako, dia olona no omeko hosolonao ary firenena hosolony ny ainao. Kristy dia nanolotra ny ainy mba hamonjena anao. Araka ny ao Marka 10:10 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: fa ny zanak'olona tsy mba tonga mba hotompoiny, fa mba hanompo ka hanolotra ny ainy ho avitra hisolo ny maro. Ary ianao voavonjy ve mahafoy? Araka ny ao amin'ny Jaona 10:17 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny zakaizany. Isaia raha miteny hoe: hanompo anao aho tompo ary ho vavolombelona izany ho an'ny hafa, ary tsy hivadika na esorina aza ny aiko noho ny aminao. Mandram-peona tompoko.